Anjara ho ahy. Tantara Mitohy nosoratany Tojo Fetratiana. Ovelominy Nasandratra Christophe Rabearmanana. Miaraka amin'ny Iarinala Sofanery. Mandray feo Ero Darazavindrazaka. Mandrindra ny lafin'ny teknika Zo Armanana. Mana tontosa tapaporoana. Andro fahatelo. Efa tena kaiky ihany ilay andro ity toka. Zany Zany efa ity mbola tena tsy afita hisaraka aminao mihitsy. vitanao no manadinao rehefa mandeha ny fotoana sady zany efa tsy ho hitanao tsony. Fa hoaiza ianao toky? Voatendry asany amin'ny faritra ary aoriana amin'ny mariazinareo dia mandeha. Ataoko fa mety amintsika senao zany ry narindra. Fa faritany aiza ianao mandeha? Raha mety ianao dia aleo tsy ampahafantarina anao ny toerana alehako. Eny ary ekeko ny safidinao. Eny fa na dia tsy ho zakako azy zany tsy hahitanao zany dia manaika. Sady fa ny ompitiavana farany ho anao koa dia manaika izay safidinao Aleoko mionina amin'izay kely mba azy hoe. Hositran'izany zavatra rehetra natolotra ho azy dia lazaiko anao androany fa tsy hanambady mandrakizay Fa maninona kosa ary toky Tsy hahity olo-kafa tsony fa efa natokako anao avokoa ny fitiavako rehetra. Ritra izy amin'izao. Tsy misy zaraina amin'ny olona hafa tsony. Zany efa treto mbola tsy mety mino koa hoe ho tanteraka amin'ny mariazinay amin'ny sabotsy. Aza manao an'izany ianao ry narindra. Ny heriko ho anareo dia mba hahatanterahan'ny anareo soamatsara. Dia mirary koa mba hahatongavan'ilay vahiny kely. Misaotra indrindra toky mirary soa anao koa. Aleo amin'izay tsika hody fa efa hariva ny andro ka. Sady ny bus zao efa miatery satria efa miditra ny mpianatra. Ie, marina tokoa zany. Ndeha hody sotratra maizina ty ianao. Fa nga tena tsy mety mihitsy ry toko raha mba hoe eto Antananarivo ihany no mba paozitanao Tsy mety sady tena tsy mety amiko mihitsy Fa maninona tsy mety aminao ka? Satria za mihitsy ny nangataka ny asa any. Andray kosa dia hanaraka anao any azy zany. Fa ianao ty ve adaly Ka za mihitsy ny eno efa adalanao Sady zany Maninona indray ianao ataovy ampy anao izay vitsy izay sady ny efa nisaraka izay sy narindra. Toka be voka. Maninona tsara? Dia zanakiza koa zao zany. Zanatsika izany fa ho zanakiza indray ary. Sady angana isy olona niaraka tamiko ankoatrinao zany Inona koa ary ty zavatra mitranga ty? Ohatrany meno an'izay lasainy lanjy zany ihany aho hoe zanako ny zanany ao akibony. Tena tsaroako tsara fa mbola nateo izy tamin'ny niaraka tamiko. Dia ahoana re zany Toky fa atao variana be ianao zany. Dia ahoana zany ny fanapahan-kevitra Zao are entiko manaraka ianao fa tsy azo atao fantatr'olona fotsiny hoe anaraka. Merci les toka. Aleo aloha rapitso andeha hidina any Antsirabe anao mananotra ny ivatanantsika any. Ok ary ao fa manko ny akanjonao amin'ny sabotsy. Somariva moa zany ianao vao tonga aty? Tsy maintsy mody somariva fa rahafantarana eny ary Mipetra aloha ianao makaina fa hitako tena reraka be nge ianao zany Efa raha mipitso ange ilay andro malazy Ny tena mety amiko angamba dia matoro mihitsy aloha ka.
sady mbola ifo maraina be rapitso. Dia tsy sakafo indray zany ianao raha azoko tsara. Tena malaina be ary ny zaka. Aleo ty goûty beurre lehibe iray ty ihany no aniko. Afaka mody amin'izay ianao fa aleo reo raha sasandreo ataon'ny olona sady ianao koa zao mbola hikarakarany any aminao. Tsy aleo aloha hiandry ianao eto ihany no mandra-pahitanao tory. Rehefa rendrika ianao dia eny azy mipetra amin'izay azy ianao ve tsy malala reraka? Tena aleo ihany ianao hikarakarako sakafo kely vetivety fotsiny dia zay vao matorika. Ay, ary atao fiaingana azy. Eny akiny eny a. Fa maninona koa ary azany. Ohatra malahelo be antoko izany marina. Tena marary be mihitsy izany lohako izany ka. Za koa izany ohatra manovo izany fotsiny hoe atao mariasy rapitso. Raha ny fahazoako izany eritreritro izany dia tena mbola tsy vonina ny hanambady mihitsy tena tsy mahazo aina mihitsy ka. Tsy mety mitombona mihitsy izany saiko izany fa ny amin'ny toko foana. Fa maninona ary toky? So mba misy mahazo azy ary any. Tena aleo mihitsy atao izay ahitana tory fa tena tsy milama mihitsy izao ka. Faiza foana koa ary toky. Efa amin'enina sasany ariva nefa izao mbola tsy tonga ihany. Ny finday ankotsitra randro tsony. Fa mbola nakaiza ary izy? Sa ve mbola nakany amina rindra-ndray? Tena tsy mino izany ka. Ny akanjony nefa reto efa voamako tsara avokoa. Tsy hoditsony afatory aty andro izay atongavany eto ka. Fa sao mba nisy nahazo antoko marina azy. Maninona koa ary mieritreritra zavatra ratsy toy izany. Engany mba hoe mbola nisy zavatra natirina any ampiasana. Sady aleo aloha tsy lalay eto ampandriny eto miandry azy ka. Andriamanitro, kaya nanofy losy izany. Tena nanofy ratsy be marana. Fa sao dia tena marina aloha fa tsy nofy. Aiza toko teo. Hitako teo izy. Feno raha be ny lohany. Tsy mahatsiaro tena tsony. Maty, tena maty toky. Nofy daholo angam'izany ka. Aleo aloha tena hisotro raha mangatsiaka mihitsy. Zay. Fa naninona mihitsy ary toky. Tena matahotra be azany. Ny andro anefa ity vao amin'ny roa maraina. Maninona moa izy raha tsona kely mihitsy. Aiza moa ny findayako teo. Ty eto ka. Ary maty koa ane izany. Tena diniko ny sarzazo omaly nefa efa lohabaty hatry omaly ariva. Za koa reraka be dia adiniko. Aleo rangalo matory fefa afaka izany tahotra izany ka. Sady efa mitady ivery matory koa izany masoko izany. Tsy maninona izany rangatoka. Nahazo azy dia mbola hitako ny gazety milaza lozam-pifamoivoizana nahazo azy. Tsy marina izany e. Tsy maty izany izy. Tsy maty izany hoa izy. Okizay narindra. Okizay. Mangina amin'izay fa tsy
ampiovaninina tsony anena hitomany ho asindri kia tsy manaiky an'izany ny saiko ataoka ahoana monindra tsy hitako zany kia narindra ay oka ho azay tsy mety amin'ny fahasalamandriana izao hoe efa tsy namatsika tsony izy te mba tsofirano amin'izay andra-piadana fa somba manofindray ary ahy e so mbola matory ary ahy dia mitoly nofo ratsiko tery lanja tsy manofo tsony-kindrina rindra efa mifondry aroka ho azay raha manimaniny eto anendrika vao maika nahirana indray e atan'izao kinsaina avela aloha-mpanala foka rehefa tsy manofy any kia ka efa hoe tsy mety amindrio aly mitomany driany eka mitondra voky e aleo misy ondrio maiko rano ao tiandrano anosotro misaotra kery lanja tsy misy fisaorana ka dia amboary tsara ny saina aloha fa hiatrika zava-dehibe ngendriana io e lay andro lehibe anio aloha atrehana zaky tena mialatsiny fa andeha hamonjy ny razana any amin'ny hopitaly aloha sady hanampy ny fianakaviana ikarakara ny razana koa rehefa vita amin'ny mariazy afaka manatrika tsara ny fandevenany ndry sady efa izany koa ny fiara mitondra ny olona mpiaingo andry zaky tsy hijanona eto za koa anaraka andry finy tia ataondry tirina rindra efa fitombitana eny androany dia ny mariazinareo e fa fitombitaka tsy maleo ny sampona andeha tsy hanambady anjaka androany fa hijery farany an'ilay malala ny foko tsy mety aky izany na mety akina tsy mety dia izay mety amiko andeha fotsiny sady za anga tia anjaka kosa e tokony tiako fa nandao ranjaka indray miantso ahy eo izy rehefa hitany hoe taraika sady izy koa ve dia tsy aheny vaovao zao e rehefa tsy antso izy dia aleo hitanaka iandro vasoko ao dia tena tsy hitako mihitsy izay atao andry ity ka sao mba tsy mety ary ty zavatra ataondry ity e fa tsy mety ahoana kifa andao andeha matanjaka tsara ary tompony tenako tsara raha izay mampanandry fantatro tsara izao zavatra ataoko izao ary aza matahotra indry fa tompony andraikitra amin'izay zava-miseho inona ary ty ataony narindry ty e lasa nyrifatra ny voaka niaraka amin'izany namany izany olo izy ary maika dia maika mihitsy ny fijery azy sady bongo maso be avokoa izy sy le namany inona ary izany nataon'izany ny mpampiakanjo azy ary gaga fotsiny fa tsy mety ny akanjo ony izy sady lasa nitsoaka aleo enjehana fa lasa minakaty amin'ity lalana makaty amin'ny mpikadom-bahoaka ty ony ny fiaranentin'izy roa fa lozinina ary tia nataony narindry ty e dia sanatria ve dia mbola le tokotokon-dozy iny ihany no mahatonga an'izao zavatra miseho zao dia tsy avelako vita mora aloha zao zava-miseho zao ataovy hitako elary tokon-doza fa ataoko mahita ny anala-baraka mihitsy mantsy ny tena tanjolona ary aleo ampiana ihany ny afanganam-pandesao lasa lavitra eo reny ny fotoan'ity mandeha ihany ny olona koa ry am-piangonana efa sasamiandry koa raha mahazo an'ity fiary ity ty maty tsy mety velona ry nefa ny olona ty maika efa tena lasa lavitra korykalaka tsy voatratra mihitsy le ty tsy rary mikoranga zao aleo aloha jerena ihany hoe inona mahazo an'ity fiary ty so mba misy zavatra haiko ihany
mbola tsy reraka vekindriry lanja mbola tsy reraka izany kia sady nareraka azany hoe aloatoizana ihany ny ty fefakaiky e ka saika hodimbiasako any indrira reraka e aza medaladara eo ry narindra cube io ko hoe hitondra fiara efa tena tafahoatra amin'ny mety raha izany no ataoka ay ka toy izany arany dy e so ihany arindry fa ateoko raha tsy izany tsy maintsy izany no mitondra ny fiara ary to tsy ny azo akory kinjaka nefa efa lasa lavitra ihany asika e way raisa marina moa ny findehako teo findehako aroatra tsy aty amiko kokoa ary so mba latsaka any ambany sezany ary zay vao tadidiko fa sarzeko eo akaiky ny fandrinako eo kay dia vao maika koa izany lozany azo anjaka raha izaniko mety miantso zao izy fa tsy misy mandray dia tsy marelo anjaka veka izany ndry amin'izao ataondry azy zao si aleoko izy hoany a tsy malahelo azy izany a toko izao ny alelovako dia tena manaiky andrity mihitsy aka dia tsy mba eritreretindry mihitsy izany fa fambaraka mahazo azy ihany aza ny azy dia any aky ary mba mifatoa amin'izay ndry amin'ny familiana ka aza be fanahina amin'ny zavatra tsy misy dikany eo tsy ampiovaninninona tsony izay zavatra lasaindry eo eny ary tsy teny tsony azy any fa kofe manara-pandretra fotsiny izao dia tena tsy nirarahiana rindra mihitsy mariny zaka hitako ery izao ny fipepipepony sy mifanaitainany ihany zaho koa ty tsy mitondra finday akory ka tsy afaka miantso azy mialatsiana ry njaka tena tratra ny tsy ahafahana manoatra aty taloha ela be tany io ny teny amin'ny toerana iray teny amin'ny abakabaka teny dia nisy mpanao biskuit lehibe iray mitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biskuit lafatra indrindra eto tany nokaliny ary natambany avokoa ireo akora tena tsara indrindra hitany dia teo ny androan'ny coti beurre sy ny cotile izay mbola akafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe nanakizikafo gouti beurre sy gotile ankafizy le fahaiza-manao tsy manantsahala gouti mamiriny anio gouti la biscuit ankafizako ny Saint Valentin nanolotra ho anao teo Anjara ho ahy Tantara Mitohy nosoratany Tojo Fetratiana novelomin'ny nasandratra Christophe Rabearmanana niaraka tamin'ny Yarnal Sofaniry nandray feo ero darazafindrazaka nandrindra ny lafin'ny teknika zo aromanana nanatontosa tapaporoana mbola hitoy